fa tsy mpianatra rehetra kay nomeny Jesosy ny fanalahidy fozy izy maintsy mipetera satria anao nalala an'izany hoe zany Kristy zanak'Andriamanitra dia zao meko anao fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra dia na iza ninona fezina ety amboniny tany dia ho fezina ny an-danitra ary ninona vahanao ety amboniny tany dia ho vahana ny an-danitra tsy ny fahaizantsika mikatsaka finoana ao ambadiky ny fahamarinany teny izay fantatsika ny lazain'Andriamanitra no ahatonga antsika anana fanalahidy hibaiko ny lanitra hisokatra rehefa hisokatra ny vavanao ka hiteny fa ny fanalahidy ny mena amin'ny Petera dia niafina tao ambadiky ny fahalalany ny fahamarinana mikasika momba an'i Jesosy hoe iza moa izy ataovy amenna moa Petera rery no ny teny hoe ianao ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia nitodika tany amin'ny Petera ny mason'i Jesosy ny laza wow tsy avy amin'ny nofo aman-drà zany tsy ny intelligence anao na ny fahatakaranao maha-olombelona sy ny fahatsolotsainao no mahatonga an'izany teny zany eo am-bavanao fa ny raiko izay ny an-danitra no nampahafantatra ao anatinao zany fahamarinana zany koa satria nampahafantariny anao no marina momba dia zaraiko any aminao izay fahamarinana tokony ho anao zany hoe miafina ao ambadiky ny fahatakarana sy fisokafana anananao ny fahalalana marina momba an' Jesosy ny zava-miafina ao am-pon'Andriamanitra ho anao izay zarainy Jesosy aminao misy zavatra zany tsy hitanao mihitsy raha tsy misokatra ao anatina révélation marina ianao tsy maharety eka ao an'Andriamanitra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra zany ny antony mahatonga antsika tsy maimaika eo amin'le amaly zay mahamaika ny olona averiko zany no mahatonga antsika tsy maimaika ny tory amaly zay zavatra mahamaika ny olona satria tsika tsy maika amory olona fa tsika ny raha na hamonjy olona ny famonjena marina dia miankina ao ambadiky ny fisokafanao manaiky amaly zay ilain'Andriamanitra ny aminao fa tsy ny fijoroanao hikaroka ao anatin'ny teny amaly zay ilain'ny olona hozy izy Jesosy everinareo izako tsy everinareo azafady lazainareo iza nareo kosa milaza hoe iza dia hozy izy Petera mijery azy ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona fa ny ambony rehetra nangina daholo tokony niarana maly raha ohatra ka niarany sokatra fa izy Jesosy mampiavaka anao ry Petera zany teny zany tsy hoe ianao matsilo saindrindra mihoatra n'ireo romby 12 ambiny fa ny mahatonga anao namaly an'izany sensible ianao sensible amin'ny ara-panahy mandre zay taridalina sy zava-miafina avy amin'ny ray manondro ny fahamarinana mahakasika an' Jesosy voaka daholo amin'izay ianao ny Petera efa Petera ny anarany tsy fetsona sy mbola nataon'i Jesosy hoe ianao ny Petera namafisiny Jesosy le izy zany hoe vato dia zavatra tsy fantatrao ambadiky izany anaranao zany nefa nafenin'Andriamanitra reto arena be dia be reto ambony izany vatolampy zany no oriko ny fiangonako ary mivavahady ny fiaina tsy hita tsy aresy azy Petera le vato kely fa ny mpanorona ny fiangonana le vato be da hoe Jesosy satria izy mivatolampy vavady ny fiaina tsy hita izy tsy aresy azy dia akoatr'izay koa omeko fanalahidy ianao satria manana révélation manana fanamarana marina ianao ny amiko noho izany azo antoko ny anakinana fanalahidy aminao tehiteny Jesosy hoe ny avo ny fanambarana marina ao anatin'ny olona anankiray no mahatonga an'Andriamanitra ampitoetra ny fahatokisany bebe kokoa amin'izay olona tsy voatery hoe mitady azy fotsiny fa olona tena liana halala ny fahamarinana momba azy dia hitanareo mivoaka ho azy le ilan'Andriamanitra anao rehefa tsy maiky Petera ny ijoro amaly zay ilan'ny olona azy ny ilan'Andriamanitra anao aloha
zay ilany olona anao satria tsy manakozaraina amin'ny olona zay olona tsy nandray avy amin'Andriamanitra. Toy izy Jesosy omeko anao secret fanalahidy, ndikany hoe fanalahidy. Vao miteny ianao dia misokatra ny lanitra. Satria eny aminao ny fanalahidy. Ny olona manana lakile tsy mitomany ao am-baravarana mihitsy zany. Fa manam-pitsarana nokatra fotsiny satria eny aminy ny fanalahidy marina zany sa tsy marina. Ataovy amenna moa raha ianao zay olona zay. Dikan'izay tsika mila miditra ao anaty fanambarana marina ny amin'i Jesosy. Mila miditra tsika ao anaty fanambarana marina. Betsaka ny karazana fampianarana. Karazana fampianarana manaitra anao amin'ny zavatra ampitodika anao amin'izay zavatra ilainao. Ny zavatra ilainao nefa nampananten'Andriamanitra fa manaraka ao azy rehefa tanteraka ny famalianao izay ilain'Andriamanitra anao ao amin'ny fanjakany. Tiako fantatsika fa tamin'ireo apôstôly 12 izay niaraka tamin'i Jesosy, manakaiky an'i Jesosy, dia nisy olona anankitelo nitsongain'i Jesosy manokana. Ireo olona anankitelo ireo dia Petera, Jaona, Jakoba. Hitantsika izany ao Mateo 7:20 nandiny volongatra amin'ny 10 ny fiovan'i Jesosy endrika teo tendrombohitra dia natrehan'i Jaona, Petera, Jakoba maso. Tiako fantatsika nefa zao fahamarinana zao ihany koa. Ny hoe niova endrika Jesosy dia tsy hoe niakatra dimension izy, hoe niakatra dinganao amin'ny ambonimbony kokoa Jesosy teo atendrombohitra satria niova ny endriny, niova ny fitafiany. Mila fantatsika ary eketsika ty fahamarinana ity, Jesosy Kristy dia Andriamanitra tonga nofo. Noho izany Andriamanitra dia tsy hoe mila miakatra dimension bebe kokoa noho ny teo aloha nisy azy. Sanatria zany. Tsy hoe matroka izy teo aloha dia nazava amin'izay ny endriny rapitso. Fa Andriamanitra naneo teo amin'izy telo lay endrika efa tao aminy fa mbola tsy nahafantaran'izy telo azy. Azonao fahasamihafana izay zavatra izay. Tsy hoe Jesosy niakatra dimension ka teo aloha izy ohatrany tsy namirapiratra be fa rehefa avy eo teo tendrombohitra mivavaka izy vao namirapiratra. Non, izy Andriamanitra. Fa reo telo reo Petera, Jaona, Jakoba dia noentin' Jesosy teo tendrombohitra hiara hivavaka aminy mba ahita sy andre izay zavatra efa tao aminy satria Andriamanitra izy. Fa tian'Andriamanitra hisehoana amin'ireo olona telo reo, ireo mpianany telo reo mba hahalalany azy. Reo izy telo reo mila mamantatra an' Jesosy fa tsy Jesosy akory niova endrika gaga koa na variana koa tamin'izay zavatra nitranga teo amin'ny fiainana. Tsia Andriamanitra Jesosy. Jesosy tsy nandray dimension vaovao tao anaty vavaka fa naneo tamin'ny fomba tsotra le dimension efa tao aminy fa miafina tamin'izy telo lahy. So mbola nisy fotoana ka hoe Andriamanitra dia tsaratsara kokoa mihoatra noho ny androany. Tsy nisy fotoana Andriamanitra ka hoe tsara kokoa rehefa seminera. Tsisy fotoana izy ka hoe rehefa croisade vao tena manao fahagagana. Tsisy ny atao hoe fotoana tsotra ivoriana sy ivavahana. Fa amin'Andriamanitra ny fotoana amin'ny fanatrehany dia mitovy ary eo amin'izay fotoana isokafa amin'ny fonao no hamaliny ianao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho ambara ao anatin'izany? Zavatra tian'Andriamanitra ambara ao anatin'izany dia zao ny fisokafanao no erany. Afaka isokatra ve ianao fa ny Hébreux 3:19 Jesosy Kristy hono ilay tsy miova omaly sy anio zao ankehitriny zao ary mandrakizay. Ka ny fotoana tsara indrindra san'Andriamanitra eo aminao dia ny fotoana isokafany fonao sy ny fandraisan-dahatra ao rehetra ny amin'ny fanambarana marina momba azy izay miteraka fahatakarana sy fitsarana ao am-ponao ahatonga ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana tsy azo sakanana fa tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainanao na izao ankehitriny zao azy. Halleluja, halleluja. Ozy Jesosy ataonareo iza moa raha manontany Jesosy hoe everinareo iza, raha ny teny izy hoe everinareo iza dia afaka milaza izay tiany lazaina ny olona satria ny dikany hoe everinareo iza dia manontany ny intelligence anao izy.
maha-olombelona inona ny zavatra sainao momba azy fa izy ny laza hoe lazainareo iza nidika an'izay omeo le valy marina alalanao azy manokana ao a maro amintsika mizara fahalalana ny amin'i Jesosy miainga avy amin'ny fahalalan'olo-kafa maro amintsika no mizara ny fahalalana momba an'i Jesosy miainga avy amin'ny fahalalàn'olo-kafa azy azoko lazaina nefa afaka hanomboka ianao ny fiarahantsika amin'Andriamanitra amin'ny fandresendahatra voarain'ny hafa momba azy fanombohan'izay fa misy fotoana ianao na dia mivavaka azy tamin'izany dia vavaka ataon'olona indraindray no averinao satria mbola tsy manam-pahatakarana ianao alala manokana ny fahamarinana momba an'Andriamanitra fa rehefa nanontany mpianany Jesosy ka niteny hoe everin'ny olona ho iza moa zay le voalohany toy zareo Elia Johana mpanao batisa anankiray amin'ireo mpaminany ianao Jeremia dia mino aho fa maro tao amin'ireo mpianatra ireo koa nino an'izany tenin'ny olona reny zany zany izy miaraka amin'i Jesosy fa le fampianarana teniny jorony tsy le Jesosy eo Jesosy a fa zavatra lazain'i Jesosy tsisy tafiditra fa le nitenen'ny olona be dia be any ivelany tafiditra tao anatiny dia rehefa tafiditra tao anatin'ireo mpianatra ireo zany dia sady miteny izy hoe Elia Johana mpanao batisa Jeremia anankiray amin'ireo mpaminany sady mizara izy ny resy lahatra ny amin'ny zavatra nylazain'ny olona nefa manaraka an'i Jesosy ihany asa mipetraka izy raha ohatra mantsika ataontsika hoe niara-resy lahatra zareo Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra dia niarana maly tamin'ny Betela ianao ny Kristy tonga dia niarana maly ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona fosy Jesosy iza moa aminareo iza moa aminareo fa tsy hoe iza ny everanareo anahy miaraka amin'i Jesosy izy ireo fa ny onona fotsiny tamin'ny fanambarana tany amin'ny olona dia ozy Jesosy nareo amin'izay zao no anontaniako iza aminareo manokana iza tsika tsy tian'Andriamanitra ionona fotsiny amin'ny zavatra zaraina mpitandrina na apôstôly na evanjelistra na mpaminany marina fa olona ao anatin'ny ministera sy ny tendrena daholo ireo irak'ireo fa misy fotoana anankiray mila ianao io miona amin'ny fanambarana manokana satria ny fandresen-dahatra ao dia tsy miankina amin'ny fandrenesanao ny zavatra zarain'ny olona fa miankina amin'ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra nao ny antsika etretra Jakoba ohatra dia niaina tamin'ny fanambarana ny ainan'i Isaka fony izy mbola tao tokantrano Isaka fa nanomboka tonga sainy Jakoba amin'ny fisian'Andriamanitra amin'izay rehefa tonga teo Betely izy tsy tafiditra tao anaty lisitra ane Jakoba raha tsy nisy fionany manokana tamin'Andriamanitra ny marina ilaina ny olona hitarika anao ao amin'Andriamanitra fa ny tena marina ilaina Andriamanitra ianao iona amin'ny manokana tsy maharety ao an'Andriamanitra tsy maharety ao an'Andriamanitra mafantatrareo ve zany eo am-pon'Andriamanitra ho anao zany satria ianao io fanahy anankiray tsisy ifandraisany amin'ilay fanahy hafa eo akaikinao fa fanahy manokana sarobidy eo mason'Andriamanitra tiany ho vonjena tahaka izay namonjeny eo akaikinao ihany koa andao antsika etretra vao nena tao Betely izy tonga sainy Jakoba ay ve eto amin'ity toerany ity tokoa Andriamanitra fa zany tsy mahalala ka ny tsy fahitana hoe eo Andriamanitra tsy zay no midika hoe tsy eo izy fa nandray tsy taika ianao raha tsy mahita ny hafa mandray kasika nefa amin'io fotoana io Andriamanitra efa manamboatra programa hikasika anao fa ny fisokafanao ny taraiky dia mampahita ny fisiny amin'ny alalan'ny hafa aloha Andriamanitra vao makeo aminao zany hoe tsy maintsy mijery lalan'Andriamanitra ambabona mba hisokafa maso fanahinao eo naminy amin'ny fahamarinana tsy maharety ekao an'Andriamanitra nanomboka tamin'ny fotoana fisokafana io nahita azy Jakoba tao Betely dia nanomboka teo amin'izay niteny tamin'ny Andriamanitra za no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka rainao dia taty aoriana nampian'Andriamanitra koa ho an'izay miona amin'ny any ariana indray tisy Andriamanitra zaho no Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba tafiditra tao anaty lisitra koa Jakoba
ka ny tena fahamarinana mampiorina anao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia tsy vokatra avy amin'ny fandrenesanao ny révélation momba an'Andriamanitra avy any amin'ny hafa fa teraka amin'ilay fotoana tena nionanao marina tamin'Andriamanitra. Ny fiovam-po marina dia teraka avy amin'ny famangin'Andriamanitra mivantana izay olona tena mangetaheta azy. Efa tena mandray fanambarana manokana any amin'Andriamanitra ny olona anankiray ka tena miona taminy dia tsy azo ny hafa hozongozonina intsony no fonoany. Io zany ilay fotoana ampiorenan'Andriamanitra ny fononao ho tonga finoana tsy azo hozongozonina. Matoa finoanao zany mbola azo hozongozonina dia mbola fanambarana avy any amin'ny hafa no entinao manompo an'Andriamanitra. Fa rehefa mahazo révélation personnelle ianao ny amin'ny Jesosy, tsy possible azo tondrahana sovonono zany ny afo ny fitiavanao an'Andriamanitra fa mirehitra io satria ny mampiorona anao tsy ny fahalalanao tenin'Andriamanitra be dia be fa ny fanananao révélation marina ny amin'ny Jesosy. Ny fiononanao ampinoana ny fahalalanao an'Andriamanitra tamin'izay efa nalalan'ny hafa azy dia tonga an'Andriamanitra ho voafetra. Izay aloha voalohany, voafetra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Izy tsy afaka anao zavatra mihoatra noho izay nalalan'ny hafa azy eo amin'ny fiainanao. Satria ny finoanao anatinao dia miorina tamin'izay nandrenesan'ny hafa ka nizaran'ny hafa n'izay fandresendahany momba an'i Jesosy ny aminao. Ny dikan'izay izay hitany ihany ny hitanao. Nefa Andriamanitra te haneo zavatra mihoatra eo amin'ny fiainanao mihoatra noho izay nahitan'ny hafa azy. Fa ianao mila mandroso mahalala azy bebe kokoa amin'izay mbola tsy nalalan'ny hafa azy. Tsy marety aka ho an'Andriamanitra. Io dia miainga ao anatin'ilay fahamarinana hoe tanteraka sy marina ny fanambaranao ny amin'i Jesosy satria ny fanambaranao ny tonga fiainanao fa tsy izay lazainao na renao avy any amin'ny hafa akory. Aza maiky ny izara izay lazain'ny hafa fa mienoan'Andriamanitra vao mizara izay voarainao avy aminy. Tsika mino fa Andriamanitra rehefa nanotrina antsika dia afaka ny ampiasa ny fijoroantsika izy. Ho azo ny ampiasaina ny fijoroantsika anefana zavatra mihoatra noho izay azontsika inona. Zany zao ny révélation voaraintsika. Amin'ny fanotronana Andriamanitra manivaka anao zavatra mihoatra noho izay takatry ny sainao sy izay inona ho azy. Satria amin'ny fanotronana Andriamanitra laza tamintsika fa tsy isika no mivavaka hiatrika problème fa ny problème ny manamaso ahita ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Zany mahatonga averiko eto foana ny révélation mpanotronana ny révélation farany satria ny révélation mpanotronana anokatra mason'ny fahavalo alala ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainanao miaraka aminao izy dia malala ny ataony ny fahavalo. Alleluia. Sy manokatra mason'Andriamanitra indray alalanao izy satria mety aminy toe-pananao. Misy maso roa misokatra. Mason'ny ranomasina mahita ao miaraka amin'ny zanak'Israely Andriamanitra dia omeo lalana. Tany maina nandehanan'ny zanak'Israely fanotronana zany. Amen. Ny mason'ny apôkaty dia zara fahavalona anao sonina nipita ao anaty afo no napahitana fa miaraka amin'izy telo lahy Andriamanitra le fanefany. Nefa izy telo lahy tsy nalala hoe tao akory Jesosy. Dikan'izay ny fanotronana tsy ny masonao no ampiasain'Andriamanitra alalam-pinoana izay olona tokony azonao esana ampinoana hositranina. Satria hitanao fa mangetaheta sy mino izy onction ny asa amin'izany. Tahaka amin'ny Paoly tamin'ilay malemy tao Listra. Hitany teny amin'ny maso mifanino dia nanantony Paoly dia nivavaka azy dia nitsangana le malemy. Zany hoe mila confirmation any amin'ilay olona manana problème ampinoana mino le olona fa hiasa Andriamanitra dia ampahitana amin'ny Paoly fa azo ivavahana le olona hositranina hositra ny miasa fa tsy isy idiran'ny ranomasina mahita mihitsiny an'Andriamanitra eo amin'ny zanak'Israely zany zavatra mitranga zany satria teto na Mosesy aza nitomany dikan'izay ny fampionona ho an'ny ranomaso dia mifanotronan'Andriamanitra ao anaty ady. Ka rehefa nanotrotran'Andriamanitra ny ranomasina mila misokatra amin'ny masony hahita fa eo Andriamanitra ny Israely manoloana ny zanak'Israely dia nosy izy ranomasina meo lalan'ireo fa io ny tompontsika fa miaraka aminy. Ka na problème aza mipanika satria manamaso ny olona ahita fa miaraka aminao Andriamanitra. Zany hoe rehefa manaiky ianao hijoro amin'ilay toe-panatakian'Andriamanitra dia ho amorain'Andriamanitra mifandresenao satria tsy anao ny ady fa izy ny solo-toerana ny adinao anokatra mason'ny fahavalo alala fa miaraka aminao izy. Amen. Révélation mpanotronana ny révélation mpampakarana.
satria ao anaty fanotonana mila mahalala anao Andriamanitra dia nanisy tompo-kaseo aminao izy fanamasina anarany dia inona ny tena Andriamanitra ozy izy Paoly akozy izy ny tompo ozy izy mahalala ny azy ary azahoana manao zay ampalahelo fanan'Andriamanitra ozy izy nanesiana tompo-kasenao amin'ny andro fanavotana fa zao izy izy zay miaraka amin'Andriamanitra dia manana an'izao faneken'izao ny tompo mahalala ny azy tompo mahalala ny azy ary zay miantso ny anaran'ny tompo dia manina ozy izy aoka izy hiala amin'ny ratsy mapety fanotronana ny fiainam-pibebahana mampahazo ana fanotronana ny fiainam-pibebahana rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao dia mampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany ary atonga ny zavaboary rehetra ahita ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sy ahatonga anao ho hitan'Andriamanitra amin'ny fotoam-pampakarana anao zay no mahatonga antsika tsy hoe hamarinina miasa fotsiny tsika fa hamarinina mba ho hampakarana satria mila fantatr'Andriamanitra ianao rehefa marina sy misokatra tsara amin'ny fanambarana an' Jesosy ny ao anatinao dia manomboka mifankahita amin'Andriamanitra sy amin'ny fanotronany reo sakana sy ady sarotra rehetra zay atrehanao momba ny fiainana dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany ataonareo iza moa ao le vehivavy Samaritana rehefa avy niresaka tamin'i Jesosy ao amin'ny Jona 4 dia nanadino ny sininy teo am-patsakana ary rehefa avy nanadino ny sininy teo am-patsakana izy dia noho tsara ty famarinany ity lasa izy niazakazaka nakany an-tanàna nanambarany amin'i Jesosy ary nahavariana ozy izy ao amin'ny Jona 4 nijanona ny 2 andro teo amin'io toerana io Jesosy 2 jours petraka teo zany hoe Jesosy manam-paharetana zany miandry ny fiverenan'ny olona any an-tanàna sy ny havitan'le evanjelista ny asany mba tonga andreo olon'ireo akeo aminy manam-paharetana Jesosy ianao io tsy havita hiandro olona zany eo akaiky ny sy ny fatsakana tsy confort akory le toerana dia hiandro olona dia hiaro-tory eo na ataontsika hoe malala faran'izay tianao akaiky aza lasa ny olomody fa mangatsika amin'ny arivo fa Jesosy navita niaritra ho amin'ny famonjem-panahy tsy marety eka amin'Andriamanitra nety n'le ramatoto eo amin'ny Jesosy eo amin'ny Jona 4 nety le ramatoto eo amin'ny Jesosy le olona rehetra tao an-tanàna vita zany le évangélisation tao anatin'ny 2 andro dia tonga teo le olona dia ny zavatra nahavariana nataony zay nahatongavany teo amin'ny Jesosy ny zavatra nitoriany io vehivavy io tamin'ireo olon'ireo ka nandresy lahatra anazy dia zao zavatra tsotra le révélation sehoany Jesosy taminy inona ny révélation voaraina za nahita lehilahy niresaka momba ny fiainako ray manontolo tsy zava-niafina rehetra andao ny raitsika mihitsy aloha Jona dia omentsika mihitsy aloha le teny so miresaka zavatra manidina be pastera dia mivoana ny zavatra tokony ho zavatra zarainy Jona ka nanao tamin'ny raha vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay ny mandreka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao zany hoe tao anatin'io teny io nisy fionana aloha dia ao loloha kely eo ary rehefa nanantona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka nitoetra tao indroa andro izy tao amin'ilay vehivavy Samaritana zany dia ary maro ny Samaritana avy tamin'izany tanàna zany nino an' Jesosy no filazan'ra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa zay rehetra nataoko io le mesazy nolazainy Jesosy tamiko avokoa zay zavatra rehetra nataoko 1970 ary rehefa nanantona ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka dia nitoetra indroa andro Jesosy ary maro koa nino no ny teniny ka nanao taminy hoe netin'le vehivavy teo amin'ny Jesosy amin'izay rehefa vitany lasa le vehivavy nitory teny dia Jesosy niandro tao dia tonga daholo ny olona eran-tanàna nanantona tao an-tranon'le vehivavy ohatra lasa fiangonana dia rehefa tonga tao ireo ny zavatra nitranga dia zao rehefa niaino an' Jesosy le olon'ireo dia nioatra no le révélation nitorian'le vehivavy ny zavatra voarain'ny olona teo amin'i Jesosy ataony atsika etretra ina le révélation ozy izy nanao tamin'ny raha vehivavy le vehivavy nresan'le olona tsy noho ny filazanao ihany ninonay fa ny tenanay ny nandreka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao zany hoe ny dimension teo amin'ilay vehivavy
namonjy an'lay vehivavy nieritreretan'lay vehivavy fa le olona tonga nahalala fa zao tontolo zao mihitsy indray nitatra tao anatin'le révélation nandrony amin'i Jesosy. Jesosy tsy tonga fotsiny ampafantatra anao ny fahalalana momba anao miafina fa tonga izy amonjy anao. Jenao finalité an'le zavatra rehetrarehetra ny fiafaran'le izy fa manondro ny mahamesian'i Jesosy. Tsika dia natao andray fanambarana marina ny amin'i Jesosy. Ary Jesosy tsy nanontany ny mpianany hoe inona ny mba saininareo ny amiko fa ozy izy hoe lazainareo iza moa. Tsy ny zavatra sain'ny mpianatra nanontanian'i Jesosy fa ny fahamarinana lazain'ny mpianatra avy amin'izay inony ny amin'i Jesosy. Inona ny tian'i Jesosy ho lazainao anatin'izany. Misy olona te-handrevy e? Ao amin'ny tontolo ara-panahy dia tsy misy dikany ny zavatra saininao fa manan-danja ny zavatra teneninao. Mihoatra lavitra noho ny zavatra sainina ny zavatra tenenina ao amin'ny tontolo ara-panahy. Isika tsy hoe novonjena satria misaina famonjena fa amin'ny alalan'ny fitenenantsika ny fahamarinana inotsika ao am-po no andraisantsika famonjena. Fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no hitenenana andraisana famonjena. Zay no mahatonga an'i Jesosy ny teny inona ny lazainareo fa tsy hoe inona ny saininareo. Ny finoana tsy avy ao amin'ny fandresen-dahatra ny saina maolona sy ny intelligence fa ny finoana dia avy ao amin'ny fandresen-dahatra ao am-pon'ny olona ny fahamarinana izay voaraina. Zay no mahatonga ny finoana ao am-po fa tsy ao an-tsaina. Satria raha ao an-tsaina discutable fa raha ao am-po vérité absolue. Tsy marety eka ho n'Andriamanitra. Rehefa voarainao ilay fahamarinana avy ao am-ponao confession ao amin'ny vavanao amin'izay tenen'ilay izy. Ny olana eto tsy hoe inona ny teneninao momba an'Andriamanitra fa ny fanambarana ilazanao azy ny zava-dehibe aminy. Inona ny lazainao fa tsy inona ny zavatra teneninao. Zavatra lazainao mantsy déclaration na hoe fanambarana marina feno fandraisan-dahatra avy ao am-po manondro ny fahamarinana momba an'i Jesosy. Zay ny tian'i Jesosy ho anontaniana. Tandrema nefa fa ny olona rehefa tsy ampy fahalalana an'Andriamanitra dia mpakalaza olana fotsiny. Ny alalana zany fa io olona io tsy manam-pahalalana ny amin'Andriamanitra marina dia io olona io tsy mitory an'i Jesosy zany fa mitory olana. Na mivavaka amin'Andriamanitra azy izy dia le olana ny ankalazainy. Le problème no ankalazainy. Manjary miresaka sy mpitanisa olana amin'Andriamanitra fotsiny ao anaty vavaka raha tokony resaka amin'Andriamanitra manoloana ny olana. Rehefa tonga ho vavaka ianao dia aza mitanisa olana amin'Andriamanitra fifafatana zany. Fa miresa amin'Andriamanitra manoloana ny olana izay atrehanao. Misy fotoana ianao tsy tokony hitanisa akory ny olanao satria efa fatany. Fa raha manam-potoana ianao anaovanao an'izany dia mba miangavy ianao mandehany ao anatrehan'ny olana dia ampafantaro azy ilay Andriamanitra fantatra hoe iza moa Jesosy. Ny prinsipa zany ny approche ny fomba hahafahantsika manakaiky an'Andriamanitra dia tsotra. Tonga ianao hivavaka mety mavesatra. Rehefa hainao hoe iza moa Jesosy, rehefa fantatra hoe izy Jesosy dia zao miova ny attitude anao. Satria ny fahalalanao marina ny amin'i Jesosy dia anamaivana ny ao anatinao eo am-pivavahana amin'i Jesosy. Satria fantatrao fa Jesosy alohan'ny ala teto ambony tany dia nampanantena raha misy olona telo mivory aminarako teo fovoany aninona eo izy. Andro any ariva zao aninona eto izy. Za zao mahatsapa andro any ariva fa tsisy olona vesaran'olana zany tonga eto androany. Satria ny zavatra azoko antoka dia zao iona milay maefa sy ambony mihoatra no zavatra rehetra ianao. Hitanao ny anatin'ny fonao rehefa hoe anatona an' Jesosy raha fantatrao izy fa izy ny mpife zao rehetra zao dia miankina amin'ny olona izay ionanao ny fiadanana ao anatinao. Misy fitsaranao. Raha fantatrao fa olona afaka mamproblèmanao ary hitanao fa mahefa ny zavatra rehetra izy na Lazarosy mahatefarana tany am-pasana raha vita manangana azy. Inona ny olana goavany eo amin'ny fiainanao mihoatra noho ny CV sy efa nivelariny eo anaty baiboliny amin'ny fahaiza-manaony ahalalanao azy ka hihoatra noho izay efa vitany
mbola mesatra anao nefa tena mananatoka ianao fa eona amin'ny marina. Eo ambom-pionana amin'i Jesosy ny valiny amin'ny rehetra amin'izay tontolo mampiororo anao ny dikan'izay aza lany fotoana amin'ny tanisa olana eo anatren'Andriamanitra fa miresa amin'ny kitso-posy ampitiavana hamaly izay zavatra ilain'ilay Andriamanitra mpamaha olana ho anao. Somary teka ho an'Andriamanitra. Tsika tsy nantsona hitanisa olona fa tsika nantsona hiprezante an' Jesosy. Androany maraina ho prezententsika amin'i Jesosy io aretiny io. Ho prezententsika an' Jesosy io fatorana tsy mety mahatafavoakanao anaty fahotany io. Zay mahatonga Jesosy ny teny tamin'ny mpianany fa nareo manao ao izy e. Raha mahafantatra marina ane nareo e, dia miresaka momba afoana nareo e. Raha mandray fanambarana marina momba nareo zy Jesosy dia tsy vitanao tsy hizara zany amin'ny hafa. Hitanareo mahatonga olona anankiray vao mihaona aminy ianao dia tsy maintsy misy resaka Jesosy tafiditra foana feno Jesosy loatra ao anatiny. Dikan'izay fa manomboka mamaritra ny fahaveloman'io olona io Jesosy matoa hirahira eny ambavany. Ny zavatra velona ao anatinao dia azo tarafina amin'ny hirahira eny ambavanao. Raha problème mivelona ao anatinao dia tsy manan-javatra ankoatran'ny olana zaraina ianao. Fa raha Kristy mivelona ao anatinao dia tsy manan-javatra zaraina ankoatran'ny Kristy ianao. Zay mahatonga Paul ny teny. Hoy izy dia apôstôly Paul, zavatra rehetra mivelomako fahiny teo amin'ny nofo dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy rivo taona lasa. Ary ankehitriny noho ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra dia tsy za tsony no velona, tsy za ho intsony no velona fa Kristy ny velona ato anatika. Halleluja. Rehefa namaly an' Jesosy Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra, toy Jesosy taminy, hoay sambatra ianao ry Simona Bar-Jona. Eto Jesosy tena ambara fa ny tena fahasambarana eo amin'ny fiainana dia tsy hoe rehefa mihinan-kanina be sy misotro tsara nareo mianakavy, na manana trano 500 sy fiara 900, na manao vakansy matetika. Fa ny fotoana anankiray aneken'Andriamanitra aneo zava-miafina momba azy eo amin'ny fiainan'izay olona izay. Zay ny tena fahasambarana. Hafa ny hoe ianao nahalala fa ny fahantakaranao fa Andriamanitra nampahafantatra anao zava-miafina. Eo amin'ilay fotoana andraisanao révélation marina ny amin'i Jesosy. Dia ozy izy Jesosy maintsy amin'ny Petera, sambatra ilay zalahy ty raha samy olombelona. Satria any amin'izay olona misokatra izaran'Andriamanitra zava-miafina ihany no mitoetra ny fanalahidy. Karanina ozy izy anlakile ho asamy manana ndao ity antarana mafiteo an'Andriamanitra. Sambatra ianao ry Petera satria mahalala hoe iza moa nandray fanambarana marina avy amin'Andriamanitra izy, avy amin'ny ray. Ary eto zany azoko lazaina koa fa hitako ny mahatonga ny olona malahelo sy orolava tsy miaina an'io fahasambarana io satria tsy feno ny fepetra lalàna an'Andriamanitra. Rehefa ianao zay mety efa miseho be Andriamanitra manao fahagagana dia tratra problema dia mbola iny ianao difotra ihany. Dia rehefa hitandray rapitso amin'io ny zavatra mahagaga nataon'Andriamanitra taminy efa mampitapimbava ny olombelona eto ambony tany tena impossible za fe nataon'Andriamanitra taminao fa rehefa misy problema kely mitranga iny indray ny tarehany tonga dia ratsy be mihitsy. Ny fahatsaratarehany tsy ny firafitry ny endrika eo fa ny fahatsaratareh faritana fitsikiny ny endrika eo. Zay mahatonga ny boky ny Genesis milaza raha tsara ny toetranao dia miramirana ny endrika eo. Zany hoe tsy azo lazaina hoe misy fahasambarana ny fiainan'ny olona matro dava fa inona loatra ny rahona tsy mety afaka amin'ny fiainanao io. Mila mahalala marina momba an' Jesosy ianao satria ny fahasambaran'i Petera
tsy hoe nazo trondro be dehibe izy ataoko fa azo ihany le trondro nandritry ny alina fa adininy hatramin'ny lakana rehefa nahitan'i jesosy izy ny olona tena miaona amin'ny jesosy ny olona tena mifakahita amin'ny jesosy ny olona tena mahalala an' jesosy maraina miramirana atoandro ravoravo ariva alohan'ny atoly falifaly amin'ny alina mirahira amin'ny telo maraina mideradera satria mahalala marina ny amin'ny jesosy izy miovy io endritsika io lasa tsara tarino rehefa miramiran-dava tsy hitanareo mikarakara marary mitsika izy sarotra indrindra satria ohatra fangaina tsy manantaina mihitsy amen ny fifalianao tsy miankina amin'ny zavatra atrehanao fa ny fifalianao fifalian' Jehova no heriko fifalian' Jehova no heriko ataovy halleluja ny fahalalanao n'Andriamanitra marina dia mahatonga anao hitsahatra mandrakariva amin'ny fomba ahoana moa ny atonga anao feno tahotra ao anaty olona goavana na hoe ao anaty aretina kanefa mahalala ianao fa eo amin'ny fiainanao ilay mpanasitrana raha voarainao amin'ny fanambarana marina fa tompon'ny fiainanao Jesosy dia ho tony ianao na sendra mandalo aloko ny fahafatesana aza reo olona manjary hero atsika izay mahalala azy ny fifaliany satria fantatsika avy efa niaritra teo amin'ny toerantsika izy mialohan'ny fotoana izy tatsika an'izany ambony lavitra noho ny fahefana sy ny hery rehetra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra satria antom-pisy ny zavatra rehetra izy ary tiako fantatrareo fa tsy zavatra tsara sy ambony lavitra ary mihoatra an'izay tao hoe Andriamanitra mampahafantatra ny tenany sy ny momba azy aminao zany za manana vavaka ho anao maniry aho ny andraisanao fanambarana marina manokana ny amin'i Jesosy noho izay feonanao amiko sy hitadiavanao ny fametrahan-tanako tsy faniriko ny hoe ahatongavanao eto ahita fa tonga eto ampandrehanao ny amin'ny fahasambarana ny amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy tsy faniriko ny hoe fahatongavanao eto tena hoe nona vahaolana isan'andro fa ny ainanao amin'ilay mpamahaolana miaraka aminao mody rehefa miala eto ianao mitondra Jesosy dolo tsika za tsy marety eka ao an'Andriamanitra inona ny zavatra faniriko ambony indrindra ny alalanao an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra hainy atao ny révélation faratapo indrindra ny alalanao an'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra hainy atao zavatra faniriko atao-poko engane ianao hifanena amin'i Jesosy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty hoy Jesosy tamin'ny Petera tsy nofa mandrano ampahafantarina anao an'izany fa ny fanahiny raiko izay ny an-danitra midika fa tsy afaka halala an'Andriamanitra sy hahafantatra an'Andriamanitra amin'ny saina sy intelligence ianao tsy hahalala an'Andriamanitra koa tsika amin'ny fikarohana ara-siantifika sy teolojika na siansa ary azadino fa misy teolojiana nate tsy mino an'Andriamanitra ainy dolo ny baiboly hatrany amin'ny Genesis sy Apokalipsy ny anazava amin'ny baiboly amin'ny antsipiriny fa satria isika tsy natao ino sy halala an'Andriamanitra amin'ny boky fotsiny fa tsy maintsy ao amin'ny révélation na fanambarana marina no halalantsika azy satria ny fanambarana tsy azon'ny olona izay tsy manana an'Andriamanitra fa ny fahalalana azon'ny olona manan-tsaina raha tsy Jesosy no manambara ny teniny aminao dia tsy halala azy zany ianao mba fantatrareo ve fa Jaonina mpanao batisana tao am-boaka nibitaka rehefa niditry Maria iaraban'i Jesosy ao am-boaka rehefa mivanginy Maria Elizabeta nitondra Jesosy tao am-boaka dia niarabany Elizabeta Maria dia tonga dia bitaka Jaonina tao akibo nahalala hoe ny tompony fa mbola tsy manambava izy dia vavany Elizabeta nindramy niteny hoe mba iza no vanginy tompoko fa mahagaga nefa rehefa lehibe Jaonina nanatsafidy tao am-ponja dia tratry ny fanahina saika andahan'i Jesosy tsy ho merci nefa nampahitana fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra mitondra ny fahotany zao tontolo zao satria tsy amin'ny saina ny mahalehibe ny olona fa amin'ny fanan'Andriamanitra izay ao anatin'ny olona ka ny zaza mbola kely ao am-boaka voenimbolana dia manantsaina lavitra noho ny olona antitra fotsy volo manantsaina
rehefa tsy hoentin'ny fanahy le manatsaina fa hoentin'ny fanahy leo amboaka tsara nga tsy maretyako na za vitsy ampifaly atsika zany amen ka tsy ny taona ny mahaendry ny olona sy alalantsika n'Andriamanitra tsy ny fahaizantsika mamaky baiboly satria tsy amin'ny saina fa ara-panahy rery no alalantsika an' Jesosy zareo nyfanompony Abrahama tamin'ny andron'ny Abrahama tsy nisy baiboly fa ny tantara ny lasa baiboly jereo ry Jakoba ry Isaaka ry Moïse lasa ny tantarany sy ny fiarahany tamin'Andriamanitra ny lasa mpantatioka taty amin'ny Jiosy Torah satria reny olon-dreny tsy niaina tamin'ny soratra fa niaina tao amin'ny fanahy révélation mila mampafantatra ny tenany amintsika Andriamanitra zao andro faran'izao fotoana tena iainana ao anatin'ny révélation satria fanamasina no mitondra ary raha tsy fantatsika Jesosy sy ny fiainan'i Jesosy sy ny famarina momba an'i Jesosy dia tsy ho fantatra Andriamanitra tsika amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy révélation avy amin'i Jesosy no manokatra antsika halala azy bebe kokoa rehefa feno ny fanahy Jean Baptiste Jaona mpanao batisa dia nanana révélation izy fa raha vo tsy feno ny fanahy izy fa nialan'ny fanahy dia very ny révélation satria raha vo tonga Jesosy dia Jesosy rery nanana ny fanahy efa tsy tany amin'ny Jaona tsory izy na tany amboaka na tany amponjary Jaona efa tao amin'ny Jesosy rery ny fanan'Andriamanitra dikan'izay alohan'Andriamanitra mahita olona mahatoko tapadoa voatahiry seza fiandrianana toy izay olona mahatoko ny ovafo anohatra ny lalam-pamonjena rehefa niloza ny fanahy mba fantatrareo amin'izay ndraindray tsika tao velavelona Andriamanitra elavelona tao inona rehefa tsy hanao sitrapon'Andriamanitra aloha mandeha aloha tsara kokoa anao lasa aloha makany an-danitra toy izay taraiky fa veriny amin'ny elo misy any any elo ary tsy tian'ny olona toriny zany fa misy zany ary zany ny antony mahatonga an' Jesosy miantisipe manafangana ny fotoam-pijinjana ao anaty fanomanana ny fiangonana tsy misy fiketronana satria nomeny ny fanahany mba hahafahan'ny fanahy masina manampy antsika hiaina amin'ny fiainana lanitra natao amin'ny olona manana ny fiainan'Andriamanitra fa zay rehetra te hiaina toa an'Andriamanitra akory zany ny antony ny fibebahana ny fiaikenao ny faharatsianao ary ny fiovampo ao anatinao ny fahamarinana ara-pifoazana tsy mianga manifestation extérieure ety ivelany fa ny fiovampo manova ny zavatra rehetra ety ivelany ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mahareteka ao n'Andriamanitra ny fiangonanao ho avy Jesosy kely izy nahalala hoe io Jesosy Jean Baptiste io lehibe izy nanohatra sao dia mbola tsy izy io fa ho avy mila miatena eo kaikinao mila miaraka amin'ny fanamasina tsara tsika miaino tsara zay taridalana avy amin'ny fanamasina tandremo ry fiangonana fa ny révélation dia mifanaraka amin'ny vanim-potoana koa tsy hitovy mihitsy ny révélation tamin'i Jesosy teraka mandra-pahafatiny tonga azy teo amin'ny fasana sy ny révélation tahorin'ny fitsanganany mandra-patonga amin'ny fotoana iverenany amin'izao ny faran'izao message rehetra dia tokony hiobana amin'ny fampiorenana sy fampatsivana amin'ny fiangonana hiomana ho ampakarina tsika zao tonga amina période na révélation manomana amin'ny fon'ny fiangonana mba fantatrareo moa ny teny tsy fantatra hitsahatra fa tsy hoe tsy ilaina akory matono mena anampy anao ny teny tsy fantatra mba hahafahanao miaina ny réalité sy ara-panahy amen sa tsy amen satria na mivavaka ataonao azy ndraindray misy zavatra tsy fantatrao fa miteny tsy aitonona ny hitondrany fanahy zay eo anatren'Andriamanitra noho izany mila feno ianao matoa fenona dia ilaina ny teny tsy fantatra ireo zavatra nomen'Andriamanitra tamin'ny famezam-pahasoavana rehetra ilaina matoa nomena ilaina ianao sitrana raha marary ilaina ianao ny fananganana maty ilaina ny fanasitranana amin'ny boky satria mbola matoa Andriamanitra mamendreny ho an'ny olona mbola ilainy raha ny tokony ho izy fa matoa ianao zay tsy ataontsony mety efa manomboka tsy dia ilainy tsony fa tokony hody
kalisany am'le vodina problema za tsy vavaka tsony satria nahoana za mba nangataka hoe hovelo fa ngaito tany regny fanaperina fa nga tsisy fianina mandrakizay miendratsika oriny ary za milaza aminareo fa ty teny famarina lazaiko ty androany tsarovy reny avatsika lasa teny aloha rehetrarehetra reny aza matahotra fiefakaiky tsika de ioana satria vetivety de ho avy Jesosy foano ranomaso miatrenao ny fiainanao miaraka amin'ny fotoana ienony trompetra iatrenao ny fampakarana zao tsy maretehaka ao an'Andriamanitra. Alléluia, alléluia. Tandremo ho an'ny fiangonana fa ny révélation dia mila mifanaraka tsara amin'ny vanim-potoana. Lay mananomen'Andriamanitra ihany ane hofinany taditsika angamby iny ny tsy azo tehirizina fa isan'andro no mahazo maresaka maraina. Dia iny many iny ihany indray ny azo tehirizina rehefa amin'ny andro sabata fa tsy simba rehefa sabotsy. Tsy mahazo nefa iny many iny ihany indray no napetraka ao anaty arsy fiara-mifanekena dia tsy lo mihitsy mandrakizay eno ty famarinany ity. Tsy avy amin'ny sitrapony mana no mahatonga azy tsy lo na voatahiry na maritra mandrakizay fa révélation no nitahiry azy. Révélation teny ambava Moïse rehefa niteny sy nampitondra teny Moïse Andriamanitra ka nakatoavany zanak'Israely dia le mana ny lasa nifanaraka amin'ilay zavatra lazainy teny ka ny singa avy any an-danitra mora mandray zavatra avy amin'Andriamanitra. Zay mahatonga anao tsy maintsy novain'Andriamanitra aloha tsisy an'izao tontolo zao vao afaka hitahiry ny tenin'Andriamanitra sy ho tehirizy ny tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsy mety miaina amin'ny fanaon'izao tontolo zao fa manjary tsy voatahiry ohatry ny mana mora aloha fa raha mitahiry ny fiainantsika eo mifanatrehan'Andriamanitra dia tehirizina ny finoantsika, tehirizina ny fitahinantsika, tehirizina momba antsika ray manontolo satria singa avy any an-danitra amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy ianao dia mora mandray zavatra avy any an-danitra ohatry ny mana koa. Dia rehefa latsaka ny teny dia manaiky ny mana, rehefa latsaka ny teny manaiky ianao. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra, tsy manao fanao zao tontolo zao. Amen. Raha vao tsy mialika ao ambanin'ny teny le mana dia simba. Tsy avy amin'ny sitrapony mana le izy. Ka tsika tsy avy amin'ny sitrapontsika hoe anao kely an'izao tompo ny sitraponao zay. Fa ny sitrapon'Andriamanitra ataonao ihany no ahitan'Andriamanitra anao eo amin'le position sy le toerana tian'Andriamanitra ahitananao. Noho izany ty resaka ty tsy resaka anganongano hoe andaonao modomody hivavaka. Andao tena hivavaka na tsy hivavaka mihitsy. Atsangany ny tanan'izay menana. Fotoana izao androsoa ny fiangonana ao amin'ny programa matotra hiomana hitsena mipapakatra. Dia amin'ny fotoana tsika ianao lery tsy maintsy mirehitra mamay zay hitsena an' Jesosy na mandrakizay zay hitsena an' Jesosy tairo afasao de tsy taitra tairo afasao de tavele so de mai tairo azavele meu sulike meu sulike Jesosy itsenan Jesosy we itsenan Jesosy we zay rehetra hitsenan Jesosy ny hafa mafy bevan'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Tsika miomana hitsena mipapakatra manan-javatra ifatohantsika tsy maintsy mirehitra mamaivay. Io tonga dia hitanao hoe mirehitra zany olo zany fantatrao ny anatin'ny fony zany. Zao tsy fotoana fa mahazo vazina. Tovy amen. Mila mahafantatra tsara an' Jesosy sika. Inona ny zavatra andrasany mba fantatrareo? Inona ndao tsika enoy tsy ty famantarana ty enoy famarinany ty mety misy azaka mety misy tsy azaka tsy maninona fa teneniko. Azoko tenenina ve? Sady tsy azoko tenenina. Jesosy ny teny misy virjiny 10, virjiny fiangonana 5 endry 5 adala. Dia le 5 endry ny tahiry solika fa le 5 adala lany solika. Dia rehefa lany solika
dia andeha hividy solika any amin'ny hafa. Ny solika ositra dia zao zay moa manomboka mijery be dia be ny amin'izao ny fiangonana mividy ositra efa ho avy Jesosy fa angalana ny solika andry zareo dia manontany an Jesosy fa ahoana moa ilay fividianana solika Jesosy dia zao ny nambaran'i Jesosy tamiko. Ny tompon'ny solika dia Andriamanitra fa tsisy olona afaka hizara izay solika nanany ka omeny ny hafa izany. Fampiresahana evangelika izany. Eno tsara, eno fa hiteny zavatra aminareo ahako. Dia hoy zay tamin'i Jesosy, ahoana ny fomba, inona ny ao am-pon'ireo fiangonana izay hividy solika amin'ny mpivarotra solika. Mba hoe ny tsenanao amin'ny mpapakatra dia zay solika nomeny anao avy amin'ny voatahiry ihany. Fa tsy zay solika tianao alaina avy any amin'ny hafa mety mirehitra iny fa vetivety dia lany ary tsy natao aharitra mandra-pivery ny mpapakatra mihitsy. Afaka mbola miteny kely? Ahoana ny fisehoan'ilay izy Jesosy? Dia zao lazainy Jesosy. Hitanao izy mahatonga an'ireo mividy any amin'izay hafa eritreretiny fa mijoro dia malaina ny ainany sitrapon'Andriamanitra izy fa manomboka miditra ao anaty fanekena hitsahatra ao anaty solika fa tsy hitsahatra amin'Andriamanitra. Ohatrany hoe ary io misy mponim-Andriamanitra tena mirehitra sady mivavaka tena manana fa antsika ny aka solika dia anao fanatitra tsika omena anazy mba hanomezany dililo antsika. Dia hialiko ambany fijoroan'ny hafa fa malaina hijoro an'Andriamanitra. Za tsy mitsara na miteny hoe misy fiangonana ohatr'izany ve sa tsisy. Fa za fotsiny miteny tsy azo sakanana, tsy teny fahamarinana dia tsy dia mahafinaritra loatra azy. Tsy azo sakanana. Satria ny antony ijoroako anambarako fahamarinana dia zao ilay fahamantarana ny hono Jesosy fa manomboka mitanga mpividy solika 5 sy ny olona natahiry ny solika andrehetra amin'ny farany. Jesosy irery ihany. Jesosy irery ihany. Ny solika avy amin'ny fanahy, tsy avy amin'ny valibavaky ny olona ampiasain'Andriamanitra fa avy amin'ny Jesosy mangataka amin'ny ray. Zay za angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo ny fanahy. Halleluja. Ary matoa tamin'ny andro Pentecoste, tamin'ny andron'ny Joël ny fampanantenana ho amin'ny olombitsy ny fanahy, fa amin'ny orina ny andro Pentecoste alatsaky n'Andriamanitra ao amin'ny efitra ambony ny fanahy. Samy manana lelafy tsirairay avy, eny an-tampon-dohany tsirairay avy ny dikan'izay manana fanahy ananako mihoatra mitovy amin'izay ananako ao anatinao ianao amin'ny alalan'ny finoanao an Jesosy. Ny antony ampitodika anao zay amin'izao andro farany zao hibanjina an Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Alala ny antony famonjena hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny fahamarinana re fiangonanao. Halleluja. Izy mpamonjy antsika, tsisy tsy miandry azy sika. Mahaiza mijery ao amin'ny Baiboly ny fahamarinana marina. Teneno akaikinao, an Jesosy ve ianao? Farany. Halleluja. Jesosy koa mahavarina ny zavatra teneniny. Jonina toko 4:4 izy milaza, tsy misy afaka manantona raha tsy efa nitao amin'ny fanahy raiko izay ny an-danitra. Dia amin'ny Jonina toko 4:9 izy milaza, tsy misy makany amin'ny ray efa tsy amin'ny alalako. Ahoana moa zany? Ny anankiray tsisy manantona azy raha tsy ny ray. Eto ndray tsisy afaka manantona ny ray raha tsy amin'ny alalany. Ho aiza zany? Tsangano tsara ny tana izay miaina. Le voalohany io ho an'ny Jiosy. Satria ny Jiosy nahalala ny ray fa tsy nanantona an Jesosy. Dia le ray faharoa ho antsika satria tsika ny nanantona an Jesosy vao makao amin'ny ray. Dia ndreo tsika etretra ahoana fiseho izy pasteur? Tsotra. Ny Jiosy makao amin'ny Jesosy tsisy lalana fa manantona fotsiny. Fa ianao makao amin'ny ray misy lalana, Jesosy no anarany. Ny fanatonana an Jesosy avy amin'ny ray tsisy lalana
fa tonga dia mifanamasina miditra tsehatra fa mifanatonana ny ray misy lalana tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy. Zany nahatonga ny Jaona mpanao batisy rehefa ho avy Jesosy dia nomanina hanamboatra lalana hatongavany Mesia. Amboary ny lalan'i Jehovah, amboary lalan'i Jehovah, amboary. Halleluja. Dia tonga Jaona nanamboatra ny lalana satria izy no lalana. Somary hediaka ao an'Andriamanitra. Zany tsisy olona nahita an'Andriamanitra zany raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Ny anjely any an-danitra tsy mahita an'Andriamanitra zany fa kerobi dia vakio ny bokin'i Isaia fa manampina ny masina fa tsy misy mahita ny tavan'Andriamanitra zany izy an'izy. Na anjely any an-danitra ary tsy nisy anankiray. Zay natonga rehefa nisy ahy tany an-danitra, Mikaely no nijoro teo fa Andriamanitra tsy hita. Dia fa raraka ny devoly ataovy amenina moa. Filipo koa ohatra zany, asehoanay rangano ray dia ampy anay izay tena mitsotra aminareo fa zaitony izay natsoan'Andriamanitra tony bandy teny an-tsena daholo. Zaitony tsisy klasy zany zay, tsisy raisin'izay fa izy nanovanay nitsipona teny amin'ny vovo. Noho izany tsy mahazo miseho milay eto amin'ny altara zany, tsy mahazo miseho milay eto amin'ny altara, tsy maintsy manety teny eto satria fakofako nasangana. Jereo ny valy teny izy Filipo mba avoay kely ane raha laza fady. Jaona 7:9-9 hozy izy asehoanay ny ray dia ampy. Fahasahina ane zany raha tsy olona eny an-tsena le fokafoky reny tsy mahavita miteny zany. Tena aloha zavaiko aminareo mihitsy hoe misafatra indraindray zany Jesosy tena hitanao mihitsy ny hoe tsara fanahy loatra. Nandray tsisy ady zany ny tenena ny apôstôly azy. Ndao hoe hoy Filipo tamin'ny tompo asehoanay ny ray dia ampy anay zay. Pakeny zany aza mananoneo azy eo fotsiny ray dia vita dia hoy Jesosy taminy. Dia Jesosy koa tsara fanahy. Filipo azay ilzay ve efa nitoerako teto aminareo ka dia mbola tsy fantatrareo ihany va Filipo? Zay mahita any dia mahita ny ray ka ahoana nanaovanareo hoe aseho ianay ny ray? Mba fantatrao ve ny tiany Jesosy ho tenenina? Teny masika nomena anazy fa mbola valy teny mpitiavana ihany. Filipo enao ne mahita ny ray dia tetendry nasory mihitsy moa raha nanao satroka zany tsy ho teny asony indy aho. Tsisy mahita ny ray fa Jesosy Kristy le tavany ray tsy hita masona seho teo amin'ny olona. Ka na Moizy efa lasa aza tsy maintsy naverina satria nangataka na Moizy na Eli. Dia teo amin'ny tendrombohitry fiovany endrika valombavaka izy roa lahy tsy azony tamin'izany fa namba ahitana tombony amin'izay izy io le tavany tadiavinareo fa nanomboka naseho fa le izy rehefa ny amin'ny endriky ny tsy hita maso tsy azonareo jerena. Ka raha misy milaza hoe nahita ny ray fosika zany hitan'izany. Tsara baiboly zany, tsara baiboly. Fa raha misy mahita ny ray dia Jesosy ny tavany ray tonga teto ambony tany satria izy ny lalana, izy ny fahamarinana, izy ny fiainana, izy ny endrik'Andriamanitra tsy hita na seho hita maso. Cornelio fangininy anjely dia tonga le anjely ny teny taminy ry Cornelio. Inona tanan'le anjely? Tsy nitory teny io anjely io, tsy nampandray an'i Jesosy. Mandana makany amin'ny Petera. Dia Petera koa eny amin'ny toromasony eny ambony riana eny nidina an'Andriamanitra ato anatina vision. Mandana makany amin'ny Cornelio. Teny le famangin'Andriamanitra. Paul sy Ananias koa ohatra zany. Vangina Ananias confirmé tany amin'ny Paul izy. Ny antony tsisy afaka mijoro anambaran'i Jesosy raha tsy amin'ny alalan'ny fananan'Andriamanitra. Hoy Jesosy ho avy ny andro sisy mihefitra ambony rindrina nareo mivory fa andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, andatsaka ny fanahiko mahatonga anareo vavolombeloko. Vavolombeloko izy Jesosy ao Jerosalema Jodea Samaria hatrany amin'ny farany taminy. Ka le izy ny anjely tsy afaka mijoro vavolombelon'i Jesosy satria tsy manana ny fanan'Andriamanitra. Tsy afaka mandray an'i Jesosy ny anjely, ny olona no vonjen'Andriamanitra. Ataovy amen. Noho izany irika tsy azo elana ny fisian'i Petera satria Petera nandray an'i Jesosy. Dia Petera no afaka hijoro vavolombelon'i Jesosy any amin'ny Cornelio fa le anjely manoro adresy fotsiny ny azony atao.
ifanena amin'ny olona oatra zao ianao ifanena amin'ny olona oatra satria tsisy anjelo nyvonjena dia tonga petera ao amin'ny asan'ny apôstoly toka 7:telopolo nitory petera ny amin'i jesosy kristy avy any nazareta zay nanambarany amin'i jesosy izy fa ny révélation petera koa mahitsy be jereo fiangonana voalohany fa jesosy no nitoriany fa tsy hoe nareo menaka avy ato manomboka androany dia afaka indray fa tsy nitesaka jesosy no nitoriany dia nyseho manifeste ny fanamasina isika rehetra dia témoin de Jésus fa tsy témoin de Jéhovah. Par le bien Saint-Esprit na ny fanamasina dia isika amin'ny alalan'ny fanamasina dia natsangana ho témoin de Jesosy vavolombeloko ho Jesosy témoin de Jéhovah Jesosy rery satria izy le endrika Andriamanitra tsy hita maso tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Tsy fitaovana ampiasaina ny fanamasina tsika tsy natao ampiasa fanamasina fa Andriamanitra ny fanamasina noho izany tsy azontsika hoe ampiasaina sy gidena ny fanamasina ny etsiketsika olona fa ny atongava ny fanamasina ho vavolombelony Jesosy aloha tsy maintsy mpanompony Jesosy aloha voafeno ny fanahiny ary vavaka mba eo amin'i Jesosy mariny ianao dia ho tonga vavolombelony fanahiny farany ao ny boky ny Apokalipsy vakitsika Apokalipsy 4:5 sy ny Apokalipsy 5:5 tonga tao amin'ny lanitra Jaona nahita fariny izy nijery le scène sy fierikerena rehetra teo nahita olona miakohaka 420 misy fiandriana manolotra ny satroboninany nahita n'le zavatra rehetrarehetra dia nefany nijereny le tombo-kase tsy nisokatra satria nampafantarina azy fa raha tsy misokatra io tombo-kase io dia tsy mitsahatra ny ranomaso dia nitomany izy satria ny saina ny fahorian'ny olona dia ny zavatra nahavariana nitodika izy dia nijery teo amin'ny seza fiandriana raha tsy lelo olona nanirika jereo izy eo ampovoan'ny seza fiandriana fa misy zanak'ondry io ka le zanak'ondry tsy tsy mahate hijery satria tsy mahafinaritra ohatran'le be volombava be olona antitra sy ny karazany rehetrarehetra hitany masony kanefa io zanak'ondry eo amin'ny seza fiandrianana io nitokana mendrika hanokatra ny boky dia rehefa misokatra ny boky dia nitsahatra ny ranomaso problemanao tejery l'olona 420 lafa tonga ny an-danitra ohatran'ny Jaona azy zay l'olona 420 tsisy ninninona raha tsy le zanak'ondry tsy tiana hojereny io ary androany zay tia hanokatra amin'ny masona ohatran'le olona 420 manodidina ny seza fiandrianana tsy zay ny rôle fa eo amin'ny seza fiandrianana misy anankiray afaka hanokatra amin'ny boky ampitsahatra ny ranomasonao tsy zany fotsiny ve tehaka omenareo an'Andriamanitra halleloja ary hitako fa indro teo ampovoan'ny seza fiandrianana ny zava-mananaina efatra sy teo ampovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono manatandroka fito sy maso fito dia ny fanafiton'Andriamanitra ny raha nakany amin'ny tany rehetra zay izy vao nahita hoe io le zanak'ondry nitsangana fa hatramin'izay tsy nahita an'io zany l'olona 420 variana koa Jaona koa zany mba variana ohatran'ny olona mba mason'olona ihany izy nany amin'ny vision ary hoe mahafinaritra be ty zany wow zany na mijery volamena fahaiza manao n'Andriamanitra ny satroboninahitra tsara tare mbola zavatra ty ivelany avy eo amin'izay tsangana le zanak'ondry zany wow tandroka fito maso tena enjana zany io kay Jesosy io raha vao tsy mifototra amin'ny famonjena ny zavatra toriana dia tsy hisokatra ny boky ary tsy hitsahatra ny ranomaso fa androany maraina hitsahatra ny ranomaso satria efa tsy sokatra ny boky ary ny zanak'ondry membonahitra mandrakizay amen tsy trakefa sy vokatra ny tokony hifatohana fa le tokana tena afaka ny hamonjy atsika ary ny marina afaka ny ahita ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoantsika fa mety ho very ihany rehefa miala eto tany raha tsy miona sy manomana ny fotsika tena hifankahita amin'i Jesosy izy rery no afaka nokatra ny boky tsara anao be finoana tsara anao ampiasain'Andriamanitra be mahafantatra zava-panahy maro samihafa ohatran'ny Jaona niakatra tany an-danitra mihitsiny mavita ny asan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina fa zao tsy zany matsy ny solo anao teo amin'ny azy fijaliana tsy ireo no nanolotra ny ainy hamonjy anao Jesosy avy any Nazareta rery aza mifantoka amin'ny olo-masina aza mifantoka amin'ny olona Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao oka iorina ao anatinao ny famonjeny
mba tonga anao hifantoka aminy tsy mpaminany no ilainao tsy evanjelistra mahery vaika tsy olona be fahasoavana ny feonanao manokana amin' Jesosy mila fantatsika fa tsy afaka manao nininitsika raha tsy noho ny famindram-pony ary tsy afaka manao nininitsika raha tsy eo izy. Alleluia. Miteny amiko Andriamanitra androany alohan'ny fandraisana ataontsika kely Yeshua. Angataka ny Sara hiakatra anao ny Yeshua fiteto ambadika. Yeshua efa avy eo. Halleluja. Daontsika hitsangana amin'ny toerana misy atsika. Manana malala anankiray tsika. Malala zay tiatsika izy eo foana. Efa teo izy taloha faharinan'izao tontolo izao. Miaraka amintsika izy eto an-tany. Eo amin'ny fiainantsika izy hatramin'ny farany. Ary izy misaina ny raha-pitsonao mihoatra satria tiany ianao. Halleluja. Hiri
ianao no ifantohanay androany maraina, ianao ilay mpamonjinay, ianao ny rehetra ho anay eo amin'ny fiainana, ka ny fona hisokatra ifankahita amin'ny mpanao anay. Halleluja. Lanitra dia oketsika ifankahita amin'ilay tompony fanasana androany Jesosy manarana. Mahafantatro ve fa ny fahafinona mameno rehetra amin'ny rehetra dia izy ny loharany fahasoavana ambony indrindra, ary ao aminy no resantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Izy ny mpamonjy ianao, tsy manana mpamonjy hafa isika, tsisy olombelona anankiray atao hoe tanteraka afaka hisolo ny toerana eto ambonin'ny tany, fa izy rery ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana 2 arivo taona lasa, matika nalevona, tsangana tamin'ny maty, niakatra ho any an-danitra ary nitoetrako havanany iray. Ary iny Jesosy iny mbola hiverina
ho afaka mpakatra antsika indray kanefa zao nylazainy sao izy no atao ho fahatserovana akipio masonao. Roa arivo taona lasa Jesosy maty tao Kalvari ho anao ny nahafatesany. Mety tsy nanatrika azy ianao tamin'izany fa tiano atsiaro an'izany amin'ny endriky mofo izay mivakina sy ny ranom-boaloboka izay sotroina. Manambara sy manondro ny rà ny sarobidy izay nalatsa no famelana no fahotantsika, ny famonjenantsika. Tsy ambadiky ny menaka, tsy ambadiky ny lamba na mosoara, tsy miafina ambadiky ny ositra sy fanomezana asoantsika eto an-tany, fa mihoatra noho izany. Andriamanitra nakanendriky ny nofo nomboana teo amin'ny hazo fijaliana haka ny toerantsika hamono sy andevona ny fahotana sy ny faratsintsika rehetra, mba izy hanamarinina antsika maimaimpona, hananantsika antoka fiainana mandrakizay, ary hanovany antsika hitafony tsy fahalovana tahaka ny endriny amin'ny andro farany. Izy ny Jesosy avy any Nazareta, izy ny tompon'izao fanasany zao. Ary ankehitriny nanaiky izy ho tonga endriky ny mofo eny an-tananao, mba ahafahanao misitraka fiombonana mpanazy fo vaovao aminy indray. Dia hoy izy hoe ity ny tenako izay vakina ho anareo, zao natao ho fahatserovana. Misora azy. Tahaka izany koa ny raha sarobidy izay nalatsanao antsika, ny famelana ny fahotantsika, ka nao vinanao vintsika misotro amin'ny tonoka-poko tony sy mihinana mofo, dia manambara ny nahafatesany, mandra-pivery indray apakatra antsika. Ry fiangonanao, ataovy rakitra omponao isan'andro, fa efa akaiky ny fotoana iverenany. Aoka ny fiombonam-pahamasinana ho ambony lavitra noho ny faniriam-pahagagana. Aoka ny fiombonam-pahamarinana ho maripaka ho ompontsika mihoatra lavitra noho ny faniriam-pahamantarana. Aoka ny firaisantsika aminy mihoatra lavitra ara-piombonana noho ny zavatra ambiny rehetra ilantsika ny fanampiany. Manana antoka fa hihoatra lavitra noho izay fahitantsika hatramin'izay, mbola isehoany eo amin'ny fiainantsika. Misora azy. Misaotra Jesosy ny amofo sy ny kapoaka androany, misaotra ny amin'ny teny fiainana, misaotra ny amin'ny fahasoavana sy fahamarinana, misaotra ny amin'ny famonjena, manao ny fankasitrahana mandrakizay. Amen. Aza mbola misy miala fa mbola iverina ivavaka ho anareo rehefa avy eo. Alléluia. Fa miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny tompontsika fa mbola mahazo révélation, mahazo teny tsara foana. Alléluia. Tahaka izao ny fotoanantsika indray rehefa avy eo misy ny club d'enfants, club d'ado, dia club de jeunes, dia misy ihany koa ny batisa. Batisa ho an'izay efa nisoratra anarana, raha mbola tsy nisoratra anarana ianao mbola afaka manatona ny pasteur Sandratra rehefa avy eo. Dia avy eo misy mifandaminana mifanaraka amin'izay. Alléluia. Rehefa miresaka club de jeunes ihany dia misy ny fotoanan'ny tanora amin'ny 7 ny volana May ho avy izao, aza adino eto Mambavaka. Dia antanio ny tenanao hoe mbola tanora ve za, dia raha ohatra ka mamaly ny tenanao hoe tanora dia fotoana ho anao io. Amen. Amen. Araka ny teny izay nampitondrain'ny tompo ny mpanompony teo dia hoe mila mitombo amin'ny fahalalana marina an' Jesosy sika. Te hanentana antsika foana hoe ndao reto hianatra. Amen. Rehefa tsy mahay dia tsy afaka miatrika zavatra maro, fa rehefa mahay dia omen'ny tompo fahafahana miatrika ary ampandresen'ny tompo. Dia izay no mahatonga tsy reraka mihitsy mamerina hoe misy sekoly eto amin'ity asa fanompony ity hianarantsika tsirairay avy. Misy sekoly tsika zao le ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe témoin de Jésus. Zany témoin zany mila mirehitra, dia nefa tsika mirehitra.
alleloia, ahafahantsika mirehitra tsara ary mirehitra foana, dia tehirizina ao anatin'ireny fotoana fanatrehan'Andriamanitra ireny, ao anatin'ireny sekoly, dia ampatsahivina foana misy hitako misy vaovao vao tonga androany, dia itsy amin'ny super U Analakely deuxième étage, isaky ny latsinainy talata larobia manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora sasany sekoly eto amin'ny asa fanompoana. Latsinainy manokana sekoly mpamana olona, talata sekoly mpanasitranana, ary ny alarobia sekoly ny tokantrano sy fanambina toetra. Dia mila tehirizina, ianao mila tehirizina, ny momba anao rehetra mila tehirizina, dia eo anivon'ny sekoly no ahafahana mitahiry an'izany. Rehefa tsy ampy teny dia sarotra be mitahiry, araka ny resahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Dia mila mitahiry isika. Amen. Voaresaka atao ihany koa ilay solika. Mahavelona fa ny karaktera solika, manina hoe solika ny anarany, carburant, karaktera ny carburant dia volatile, mora misevaporé. Fa ny solika men'Andriamanitra anao tsy volatile raha voatahirinao tsara eo amin'ny fanatrehany. Amen. Dikan'izany mila isika tsirairay avy mandahy tena, manetry tena, mifo maraina, mangatsika zao ny andro, misaotra Jesosy. Misy fotoana ianao mafana ny andro dia sorena hoe mafana loatra koa izany, dia fa nomen'Andriamanitra mangatsika indray tsika dia mbola tsy mamonjy sekoly ihany tsika. Tsy aleloia izany. Mila mirehitra isika ao amin'ny tompo. Amen. Mahafinaritra ny reto mamonjy sekoly. Mahafinaritra le mandeha amin'ny fito maraina iny dia tonga ao ianao dia mahita le mpanompon'Andriamanitra sady bôgôsy manjakely daholo. Fa tsy izay nijerena fa Jesosy. Fa le teny ampitondrain'ny tompo, miteraka hafanana, miteraka fahavitriana, miteraka fandresena, ary mahatonga ny an-danitra. Amen. Amen. Dia azadino ny mijery raha ohatra ka tsy maharaka, sendra tsy maharaka, sao dia hoe tsy tonga amin'ny sekoly indray dia dikan'izay zany maty le témoin. Fa rehefa tsy tonga amin'ny sekoly ianao noho ny antony maro samihafa izay mety hoe tsy azo ialana, dia tsy maninona fa afaka mijery eny amin'ny HVKL Events ny amin'ny Facebook, misy ny live dia misy koa ny différé afaka jerenao foana. Ao amin'ny HVKL YouTube ihany koa dia misy ihany koa zay. Misy fotoana antsika ihany koa ny fianaratsoa. Alléluia. 26, 27, 28, 29, 30. Mila maka congé zany ianao amin'ny volana jiona. Alléluia. Any fianaratsoa ny croisade fiombonana. Ny any mahitsy 29, 30, 31 août sy 1er septembre. Ny any Antsirabe 19, 20, 21, 22 septembre, ary ny any Mahajanga 30, 31 octobre, 1er, 2, 3 novembre. Sambatra reto tsika. Nazara saika tsy voatantarako ilay izy fa lava be. Fa omen'Andriamanitra atsika zany. Iza ny andeha? Mangataka ny ambassadeur mba hijery kely an'ireny manangatana an'ireny. Alléluia. Ndao tsika hitsangana ndao tsangana fa tsisy bedy zany eto fa ianao mahalala ny tenanao hoe tokony anao ny asan'ny tompo. Ainjiro ety aloha anaran'ny tananao Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo, tsy takatry ny sainay ny zavatra ataonao. Lehibe loatra ianao Andriamanitra, ary mbola nampahalalanao ndray izay hoe iza marina moa ianao tompo. Androany manomboka mahafantatra ary mitombo amin'ny fahafantarana anao zay, dia aza vela ndehandeha rery zay Jesosy, tario foana amin'ny alalan'ny fanahinao. Dia mbola misaotra ihany koa ny amin'ny fahafahanay mitondra fanatitra ny fahafolokarena sakrifisy, ambaranay foana fa tena avy amin'ny fonay zany ampifaliana, ampitiavana, satria zany no akasitrahanao. Tahiony tsirairay tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alléluia. Firy aloha matsapa hoe voatahy izy androany. Ndao aza hidiny ny tany ny ataontsika iteny an'i Jesosy hoe misaotra Jesosy no nira
Aviana
Asaratsika ny milanitra ny tanatsika. Hoanao Jesosy vonina hitra mandraky izay ny ranoma nadio ny foko derany tia metra-panontaniana aminareo, firy amintsika ny tena miandrandra ny fiverenan'i Jesosy, tena andro manalina, tena miambona, tena mino fa raha iverina izy dia hifankahita amintsika. Mba tsangano ambony ny tananao, reny tanana mitsangana ireny ahitan'i Jesosy ireny. Ary za tena mino fa zay andro zay tsy maintsy ho avy zay. Alleluia. Ndaontsika ny vovany tanantsika ny amin'ny lanitra dia teny hoe ho avy ny andro iverenanao Jesosy. Za tsy maintsy anisany ny ahitanao, tsy maintsy anisany ny ahitanao a Jesosy io. Halleluja. Ho avy ny andro Jesosy io, manomana ny foko a Jesosy. Halleluja. Cha
ten'Andriamanitra hikasika marary anafaka rofy tena reko hoe mandehandeha eto amin'ity toerany ity fanan'Andriamanitra ameny tsirairay avy Andriamanitra ary hikasika ny rofy rehetra sy anaisotra an'izany hiala eo amin'ny fiainantsika reo fampahoriana reo vesatra rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety zany manombo manofo ho fanotananao any amin'ny lanitra dia misaorany Jesosy afonao rehetra mifananao rehetra amin'ny ainao rehetra manana fahatokina sy fanantenana fa rehefa miasa Andriamanitra tsy misy mahasakana ary tsy misy maharobaka amin'ny tanany zany mandrakizay fa izy la izy atretraika ho mandrakizay amin'ny fahafenony hery sy ny voninahitra mino fa hikasika ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy any Jesosy atrany tsy ho vola ny fanantenako fa Eliana Iaino ireo fitarainako mampaela mba hiadanako Jesosy va te hifaly be mihitsy hiantso firetana ao anaty fiderana anankiray no ataontsika fa tsy maintsy mireta mamahivay zay Jesosy horakoraka mafy ao anazy halleluja ianao io tsy maintsy mafana ianao alohan'ny iverenan'i Jesosy amany mirehitra ho an'ny tompo sa tsy mirehitra Tenendo Jesosy omeo solika ambony le tanana ho an'i Jesosy tsy maintsy mirehitra mamahivay zay hitsenan'i Jesosy tsy maintsy mirehitra mandrakizay zay hitsenan'i Jesosy tsy maintsy mirehitra mamahivay zay hitsenan'i Jesosy tsy maintsy mirehitra mandrakizay zay hitsenan'i Jesosy Tero fasody tsy laza Tero fasody tavela Somalaina, somaimaina Tero fazavela Umasulike Umasulike Itsenan'i Jesosy Itsenan'i Jesosy Umasulike Umasulike Itsenan'i Jesosy Itsenan'i Jesosy Unakuraka watu Zait mens funaliwe Itsenan'i Jesosy Zait mens kantumadiu Itsenan'i Jesosy Zait mens
Jesus Yahweh. Itena Jesus Yahweh. Samyambe. Nyapina. Sami nyapina. 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 Fin fisas finwe. Fin fisas finwe. Funda fisas funde. Funda fisas funde. Jesosy misaotra anao zay androany maraina, misaotra amin'ny fahafenon'ny teny a, misaotra tamin'ny fanatrehanao, misaotra mikasika Andriamanitra, misaotra amin'ny fanovam-piainan'Andriamanitra, misaotra fitehirizana, amin'ny fampijoroana, amin'ny tenim-pahamarinana, amin'ny fanambarana. Ho anao rery voninahitra mandrakizay. Aoka izay rehetra miala eto amin'ity toerany ity amina fahatsapana, fa feno anao zay miala eto. Raha ody any an-trano zay dia hizarantsikintsika amin'ny ankonana, ho feno firavoravona satria manana Andriamanitra velona ao anaty. Aseho eny amin'ny endrika, amin'ny fiteny, amin'ny fisainana, amin'ny famindry, mba ho voninahitra ao rery mandrakizay. Hofainy amin'ny lanitra ny tanantsika, ataontsika kasitraka ny mpanjaka sy tompony tompony. Anao le mitoetra amin'ny sisa fiandrianana mandrakizay ny voninahitra. Ho anao rery mandrakizay. Tsy misy mihitsy ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Tao kisandratra mandrakizay ho fiainanay ianao, fiainao ny mato anay, ianao ny efa nandresy teo amin'ny toeranay. Raha tsy noho ianao sy ianao dia tsy mendrika hita an'izany lanitra izany zay. Saotra fa ny fiainana mandrakizay izay nomenao anay dia sarobidy sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra izay irianay avy aminao. Ary izany nanako antoko Andriamanitra fa raha ny tsara sy mihoatra lavitra da vitanao no nanolotra azy dia ny hainao. Inona amin'izay zavatra rehetra irindretolony retony tsy vitanao Andriamanitra. Menao fa raha ivoaka ny hevitra ity zay, ninona fandriana tsara rehetra omponizaniza izay tonga eto ka avy aminao dia ho tanterahanao zany. Maro ny fiainan'izy ireo ny vahaolana mahagaga avy aminao, ny fanafahana azy amin'ny fomba mahagaga, amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ny fiovam-pony sy ny fijoroana amin'ny sitraponao any amin'ny toerana rehetra izay misy azy sy andreketany tsirairay avy. Tsy hoe akory very ny fijoroanay rehefa mahita olona any amin'izay toerana tokony hoe andehananay zay ka mety hoe hajainay, tsisy hajainay mihoatra noho ny teninao Andriamanitra. Dia fantatra efa na any birao zay, na iza na any am-pianarana, na iza dia ho vavolombelona ny teny fahamarinanao mandrakizay. Tsofoko rano tsirairay avy ajoro tsara, tena tsisy na ray azy, tena nomelamosina ka homenatra an' Jesosy zany. Fa na iza aleanao dia ho vavolombelona ianao, ary amin'ny fotoana hiverenany dia ho fantany ianao. Halleluja. Nididerala
mitsaokanao zany ianao mendriko dera. Hitanareo ane Jehovah ka iaro anareo, ampamirapirana ny tavany aminareo ane Jehovah ka midra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka nome anareo fiadanana. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao herinareo zao fa ny tompo olo alana sy hovondolananareo ary ameno anareo amin'ny fahasoavany mandrakariva, amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Amen. Eloha tompoko.